Anio alahady fa 7 janoary 2024 alahady voalohany manaraka ny epifania alahady izay natokany fitandremana sotro fitiavana hitondranam-bavaka ny firaisan'ny sampana ibanjinana ny loha hevitra hoe maharitra tsy miova ny tompo sao dia hiaretsangana ny fiangonana anatanteraka ny hira faneva ny 520 taona ny SPA 10 Mituru tanuka zavelanya safanumpuna azamamaraina adeka mazutu zarenu tatitiu nifiluna mampesa mihuhena keitiu kadema ereziana Asefane kenna tawa patukina Gemna petraki Jesu anganna baitha Patsivita murana safiturina Eke wampitiavana kandele tantera Zarenu tatitiu Nifinuna nampiasa Mihugena keitiu kadema ereziana Masutumia sami pifalina Panilanitra avimanzara luvana Kufagana jande kami sikina Efa falimianjana Laite sutumpuna Zarenu tatitiu Nifinuna nampesa Mihurena keitiu Kadema ereziana Zarenu tatitiu Nifinuna nampesa Mihurena keitiu Kadema ereziana Ho an'izay rehetra malalan'Andriamanitra sady voantso masina ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho fisaorana azy fideranan'Andriamanitra dia raha antsika mamaky ny salamo rehefa vita izany dia ny atema 10 amin'ny anaran'ny Tompo Jehova ny mpanjaka aoka angovotra ny firenena mipetraka amin'ny kerobimy izy aoka iroro ny tany lehibe amin'ny Ziona Jehova ary avo ambony firenena rehetra izy aoka iberany anaranao lehibe sy matahotra ireo fa masina Jehova ny ero mpanjaka dia tsirariny amin'ny toerinao ny fahitsiny fitsarana sy fahamarinana no ataonao eo amin'ny Jakoba manandrata ny Jehova Andriamantsika ianareo ka miankofa eo amin'ny fitoeran'ny tongony fa masina izy. Amen.
izay taranakare endren'ny trano panjakana azina iza utantaraina hatramin'ny farany samiahare izay taranakare omiubi 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 diba okanisiuna paindro Jehovah afavonare omiubi 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 diba okanisiuna paindro Jehovah afavonare omiubi paindro Jehovah afavonare paindro Jehovah iareko ivavaka isika midera sy mankalazanao zay ry tompo Andriamanitra io noho ny fitiavanao sy ny famindramponao taminay ka tafahoana somatsara eto an-tranonao. Andriamanitra tsara ianao manome ny soa rehetra ho anay ka dia isaoranay ianao izany. Misaotra fa notahinao izahay nandritry ny herinandro eny ka mbola velona trapamonjena afaka manatateraka izao fanimpom-pivavahana izao indray. Hideranay sy hanomezanay voninahitra ny anaranao masina. Misaotranao ihany koa izahay afaka mitondram-bavaka ny firaisan'ny sampana eto amin'ny FJKM isotro fitiavana. Haidiny ny fanahy masinao hanatrika anay sy hanenika ny fotoana manontolo izay ho tanterahanay eto ka hitanay ny herinao sy ny voninahitrao ary ahaizanay manohanao Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen.
ivavakasika ry Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay ianao. Saotranao zahay raha omenao zao fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora izao. Engane tompony teny zay renay eto mba ho teny fiainanay amin'ny fiainanay sy andronay andavanandro rehetra. Zany zay rehetra mahasoa tompo dia ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Petraka ny mpiankizy sy ny tanora. Ny mofinaina anio Jakoba toko voalohany ka raisitsika ny andiny ny 12. Afatra ho an'ny ankizy sy ny tanora zany ary ireo antsika zay fatra piaya tsy mahatsapa fa matoky Andriamanitra rehefa mandalo fizahanttoetra sy fakapanahy isika. Dia hoy mpanoratra hoe amin'ny Jesosy, tamin'ny sitrapony no niterahany atsika tamin'ny teny fahamarinana. Tsara ihany ry ankizy tanora ny manavaka ny fizahanttoetra sy ny fakapanahy. Ny fakapanahy dia avy amin'ny devoly, fa ny fizahanttoetra kosa dia ataon'Andriamanitra ho atsika zay mino mba hitombony ny fahatokitsika azy. Raha manontany atsika zao hoe iza niteraka atsika, ny ankizy sy ny tanora, dia dada sy neno izy hoe zay no ray aman-drentsika ara-nofo. Marina zany, fa raha ny mofinaina no jerena dia Andriamanitra no niteraka atsika amin'ny fahateram-baovao ara-panahy. Izay nandray an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy azy no nateraka indray ara-panahy. Raha misy olo izy ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Raha mpanangatana atsika indray zao hoe iza no efa nandray an Jesosy Kristy, dia mety maro no anangatanana. Nefa mety misy koa mbola mieritreritra hoe ohatra mbola tsy nandray mbola tsy tara ry havana, fiandohan'ny taona zao. Teny tsotra fotsiny nataonao hoe Jesosy midira atao poky ianao, ekeko ianao ho tompoko sy mpamonjika. Dia hiditra ao aminao Jesosy ary toetra ao anatinao izy. Misy mantsy ry havana mbola misalasala amin'izao fotoana izao, nefa fantaro fa amin'ny fo no inoana azahoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Ny olona manana Jesosy Kristy mantsy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Zay rehetra nandray azy ozy dia omeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, zay mino ny anarany. Ary raha zanaka dia mpandova, sady mpiray lova amin'ny Jesosy Kristy, mandova lay fanjakan'ny lanitra, na ozy tsika hoe lay destination finale. Tadio ry havana fa sitrapony ozy mofinaina no niterahany atsika tamin'ny teny fahamarinana, fa tsy no niezaka tsara vitatsika na no ny fahaiza mampahalala atsika na ny aniny koa na ny asa soa zay sy ny fampona zay vitatsika, fa maimai-pony zany, asa fanomezana maimai-pony, tsy sandam-bola, tsy sandaim-bola mihitsy, fa soratra masina milaza hoe fahasoavana namonjenareo ary amin'ny finoana tsy avy aminareo fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao isy irehare. Ho fanehoana izany mampandova lanitra antsika zany raha ankizy tanora dia mila miaino sy manaraka ny sitrapolon'ilay Andriamanitra zay niteraka antsika ara-panahy isika. Voalaza amin'ny perikopy zany hoe misy didy lehibe zay tokony ho arahantsika ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Voalohany amin'izany dia hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, fanahinao rehetra, ny sainao rehetra, ny herinao rehetra, ary ny tovy amin'izay ihany dia le hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Nefa tadio fa tsy azontsika adinoina koa ilay hoe aoka anajany ray aman-dreny. Zany no mahatonga n'le izy hoe mba ho samododina hiaino azy ireny tsika, fa tsy ho maimaika hitenina alako tezitra ihany koa rehefa anariny. Zay mahatsapana fa hoe efa vonina ilay andova lanitra tsika rakizy tanora, manaja reny ray aman-dreny reny tsika. Ary tsarovy fa ilay Jesosy Kristy efa tia tsika alohany tiavantsika azy, efa nanolotra ny tenany izy teo amin'ny hazo fijaliana mba amonjena atsika mpanota. Koa tsarovy ry ankizy tanora fa tamin'ny sitrapony no niterahany atsika tamin'ny teny fahamarinana.
ho an'Andriamanitra rery mivoninahitra. Amen. Iaraka ivavakisika tompoko. Ry Andriamanitra maharitra sy tsy miova, loharan'ny fahatsarana rehetra, misaotranao izahay noho izany fahatsaranao izany, satria afaka nambara sy andreny teninao amin'ity anio ity. Koa rakofy ny fanahy masinao, izahay amaky sy nitondra ny afatrao, ahatafita izany. Ireo vahoakanao higoka ny amamy ny teninao, ka iaina eo ambany fahasoavanao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy izay maharitra sy tsy miova no anaovana izany vavaka izany. Amen. Iaraka amaky sy iaino ny soratra masina isika. Ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny Deutéronomie, toko 7, andininy 9 ka hatramin'ny 12. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Fa firenena masina ho an'i Jehovah Andriamanitra ianao, fa ianao efa nofidian'i Jehovah Andriamanitra ho firenena rakitra soa azy, mihoatra noho ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Tsy ny amaronareo noho ny firenena rehetra nefa, no niraketan'ny fitiavan'i Jehovah taminareo sy ny fidianana anareo, fa ianareo dia vitsy noho ny firenena rehetra aza. Fa nitiavan'i Jehovah nareo sy ny tandremany fianianana izay fanianianany tamin'ny razanareo no nitondrany Jehovah nareo tamin'ny tanàna mahery sy nanavotany ianao tamin'ny trano nandevozana, dia tamin'ny tanàn'i Farao mpanjakan'i Egypta. Koa aoka ho fantatrao fa ho Jehovah Andriamanitra ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky izay mitandrina fanekena sy famindrampo amin'izay tia azy sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranak'arivo mandimby. Ary mamaly miariary izay mandrafy azy amin'ny fandringanana azy. Tsy taredreto izy ny amin'izay mandrafy azy, fa amaly azy miariary. Koa tandremo ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipika izay andidiko anao anio ka rao izy. Hotoizantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka ny Marka. Marka toko 12, andininy 7 ka hatramin'ny 7:30. Ary hofaranantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny epistily nosoratan'i Jakoba. Jakoba toko 1, andininy 9 ka hatramin'ny 1:20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Dia nanantona an'i Jesosy ny mpanoradalàna anankiray izay efa nare ny niadiny hevitra tamin'ny Sadiseo, ka nahalala fa namaly azy tsara izy, dia nantany azy hoe ny didy manao ahoana no voalohany amin'izy rehetra. Ary Jesosy namaly hoe ny voalohany dia izao: mihaino ry Israely, Jehovah Andriamantsika dia Jehovah iray ihany. Koa tiavan'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary ny faharoa dia izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo. Ary ilay mpanoradalàna taminy: marina izany, Tompoko, tsara ny nilazanao fa iray ihany Andriamanitra, ary tsy misy afa-tsy izy. Ary ny ho tia azy amin'ny fo rehetra
sy ny saina rehetra sy ny hery rehetra ary ny ho tiany namany tahaka ny tena dia mihoatra lavitra noho ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra hafa rehetra izany. Ary raha hitan'i Jesosy fanamaly tampahendreny izy dia hoy izy taminy, tsy lavitra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao ary tsy nisy sana ny-tany azy intsony. Aza mety ho fitahina anareo ry rahalahy malalako, ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin'ny rain'ny fanazavana, izay tsy misy fiovaovana na aloka avy amin'ny fihodinana. Tamin'ny sitrapony no niterahany antsika tamin'ny teny fahamarinana mba ho santatry ny zavatra noforoniny isika. Fantatrareo izany ry rahalahy malalako. Aoka ny olona rehetra aladiana, lomalem-kely, lomalem-potezitra, fa ny fahatezerany olona tsy ahefana izay maro ny mason'Andriamanitra. Hoario ny fahalotony sy ny loloko rehetra, ary ekeo amin'ny fahalevem-panahy ny tena ambolena izay mahavozo ny fanahinareo. Amen. Azo toerana revana malala. Mbola ampitomona lalandava amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ataovy eo ambany masontsika ny filazantsara araka ny Marka toko 12 izay voalahatra ao anatin'ny perikupantsika FJKM ho amin'ity anio ity. Marka toko 12 andininy faha 4:30 no akatsika ny fampianarana, fampahirezana, fanorondalana ho an'ny mino ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Andetsika iombona amin'ny famakina indray ny andininy 4:30. Andininy 4:30 vakitsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary raha hitan'i Jesosy fa namaly tamin'ny mpahendreny izy dia hoy izy taminy, tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao ary tsy nisy sana hanontany azy intsony. Dia hoy izy taminy, tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Miteraka fandinian-tena zany andiny-tsoratra masina zany. Miteraka fanontaniana, tsy fanontaniana apetraka ao amin'ny hafa na apetraka ao amin'ny hafa, fa fanontaniana apetraka ao amin'ny tenanao. Hoe aiza ny fanjakan'Andriamanitra sika izao. Raha vatam-bantanina kokoa dia tsika tsy anao dogma mikasika ny fanjakan'Andriamanitra fa ndeha ilaza tsotra hoe ina moa fanjakan'Andriamanitra? Ny fanjakan'Andriamanitra dia ny famonjena.
fanjakan'Andriamanitra dia ny fifandraisana tsy misy elanelana amin'Andriamanitra ka hanekena ny fahefan'Andriamanitra ary ankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra tsy maninona raha lazaina zany hoe ny lanitra natao hoe fanjakan'Andriamanitra ny fidirana any an-danitra. Ka ity lazainy Jesosy ity zany dia manontany hoe aiza ho aizany lanitra ianao. Dia mbola hotsoroka io manao hoe aiza ho aiza ny tena maha-kristianina anao, tena mpanompon'i Jesosy Kristy marina ve ianao, tena olon'Andriamanitra marina ve ianao, tafiditra ao amin'ilay antsoina hoe anisan'ny vahoaka n'Andriamanitra ve ianao. Zany no fanontaniana ateraka izao andininy 530 zao. Mampalahelo moa raha efa mijery an'ity texte ity marina fa amin'ny lafiny tsaratsara kokoa ilazany Jesosy azy. Fa teto no ahitana mpampianatra tsy afa-panadinana, mpampianatra nefa tsy afa-panadinana. Zany mpanora-dalàna zany dia olona mahay ny tenin'Andriamanitra zany, teolôjianina zany. Ary zany no mpamaly ny fanontaniany ny vahoakan'Andriamanitra raha mikasika ny sitrapon'Andriamanitra, raha mahakasika ny didin'Andriamanitra. Zay hitantsika ato anatin'ity texte ity fa rehefa nahavaly na namerindesina mikasika ny didin'Andriamanitra Jesosy ary nandray tsara n'izany ity mpampianatra ity, dia valiteny somary hafahafa nataon'i Jesosy manao hoe tsy lavitra ninona izy? Tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao, tsy hoe tafiditra ao akory ianao, tsy hoe efa ao ianao, fa ahoana? Tsy lavitra, eo akaiky ianao, efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra ianao, saingy mbola tsy tafiditra ao ianao. Raha mpianatra zany dia tsy nahazo moyenina, tsy mbola tena tafiditra ao. Tonga amin'ilay antsoina nareo mpampianatra rehefa manoratra nareo hoe tsara fa tsy ampy kely. Zay le raharaha zany. Ary mampieritreritra zao andinin-tsoratra masina zao mampandiny tena fa mety ho marobe ny kristianina zay manao zavatra tsara kanefa maninona? Tsy ampy kely. Manao zavatra mety, heverina fa mety kanefa tsy ao amin'ny tena izy. Zany fanontaniana zany dia misy valina ao anatin'ity texte ity ihany. Ao amin'ity andininy 530 ity. Anankiray zany dia zao: tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra zay mahay ny leson'ny izay mahay ny leson'ny didi-pitiavana. Tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ny olona mahay ny leson'ny didi-pitiavana. Inona ny lesony? Ny leson'ny didi-pitiavana dia izao, lesona voalohany hoe mianoro Israely. Dia hoe mianoro Israely io fihevera azy dia nataon'i Jesosy fanahinina ny namerina hoe mianoro Israely, fa tsy aby dia tany amin'ny boaty didy. Sama Israely, ny Israelita rehetra, ny Jiosy rehetra mahalala fa izany sama Israely zany no fanekempinoana. Ary fanekempinoana averina maraina sy hariva. Isanandro zany fanekempinoana zany. Eto zany dia karazana famerenan-desona no ataon'i Jesosy. Inona ny lesona omena ao anatin'izany? Efa nanontany ilay mpanora-dalàna hoe ny didy manahoana moa no voalohany amin'ny didy rehetra. Dia ny lesona nomeny dia ny hoe mianoro Israely fa Jehovah Andriamanitra ao dia Jehovah iray ihany, ny mahatokana an'Andriamanitra. Andriamanitra Israely no Andriamanitra zao tontolo zao. Ary antsika kristianina dia mila mahalala tsara, mahatakatra an'izany. Andriamanitra Israely no Andriamanitra zao tontolo zao. Ary tsy misy tokony ho tiavina akoatra zany Andriamanitra zany. Tsy misy tokony ho tiavina akoatra n'izany Andriamanitra zany. Zany ny fampianaran'i Jesosy eto. Ary dia miverimberina ny matoa-teny hoe tiavo. Verbe aimer ozy itsika amin'ny teny vahiny io. Izay karazana baiko torohevitra no isehoany ato anatin'ny texte
rehefa mijery kotsika any amin'ny Deutéronomia izay misy azy raha ny marina teo amin'ny Israely dia tsy karazana fahafahana ny mivavaka ny mitian'Andriamanitra fa karazana asa na adidy tsy maintsy atao obligation satria tokan'Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy zan'Andriamanitra tokana izany ka tsy tolo-kevitra na soso-kevitra ny fitiavana an'Andriamanitra fa fiainana andavanandro tsy maintsy iainana ny vahoaka an'Andriamanitra zany. Ahoana moa zany hoe tia an'Andriamanitra zany? Rehefa tsy mijery ny ary amin'ny testamenta talohatsika fa raha mamaky ny teny fototra ato amin'ny testamenta vaovao dia ny teny hoe agapao no ampiasainy. Verbe io na matoan-teny zany ozy tsika. Zany agapao zany dia hoe fitiavana amin'ny fitiava malala. Ala miteny hoe ry malala. Sahala aminareo miteny amin'ny vadinareo série. Raha tena zay tokoa ny tena marina. Dia fitiavana amin'ny fitiava malala. Fitiavana izay tonga lafatra, fitiavana izay ambony aka mifanototra miankohaka ao ny maha olombelona atsika, miankohaka ao amin'io fitiavana an'Andriamanitra io. Ary zany no didy izay nampianarana ny Israelita. Ny fitiavan'Andriamanitra na ny fitiavana an'Andriamanitra ny marina koa no foben'ny fihetsepon'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra. Ny vinany rehetra, ny ataony rehetra dia izany fitiavana an'Andriamanitra zany no milaza azy. Rehefa milaza azy ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao, eo amin'ny tekstsika mahita hoe voalohany fa ny teny ampiasain'ny teny grika dia ny teny hoe mega, goavana, lehibe, io ny lehibe indrindra, io fitiavana an'Andriamanitra io no mipetraka ery amin'ny toerana voalohany ary goavana indrindra mibahana ny toeran'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra. Izay ny lesona voalohany. Ny lesona faharoa izay ilaina averintsika ihany koa zany dia misy fitiavana anankiray tsy azo sarahana amin'izany fitiavana an'Andriamanitra zany. Inona izay? Inona izay ilay fitiavana anankiray tsy azo sarahana amin'ny fitiavana an'Andriamanitra zay? Inona izay? Ny fitiavana ny namana. Ny fitiavana ny namana dia tsy misaraka fa hoy ny voalaza ny soratra masina, Jesosy mampianatra azy hoe izay tahaka azy ihany. Le tahaka azy tsy manondro zavatra fa manondro olona. Manondro olona io. Zany hoe mitovy ihany ireo. Raha voalohany ty anankiray dia voalohany mitovy aminy na tahaka azy ihany, milahatra aminy ny fitiavana ny namana. Satria ilay lesona voalohany ny fitiavana an'Andriamanitra dia miteraka vokatra faharoa. Dia ny fitiavana ny namana tahaka ny tena. Zay tsy mora akory ny manao an'izany ary tsy gagitsika raha sahirana ny Israelita rehefa nanatanteraka n'izany didin'Andriamanitra zany, satria rehefa ny herin'ny tena irery ihany ny ezaka mba azo atao hatreo amin'ny fetran'ny herinao no ezahana hanao zany dia fantatra voafetra ihany zany, tsy afa-manotra. Ao amin'ny testamenta vaovao na ao amin'ny fanekena vaovao nefa dia mazava ny fampianaran'ny soratra masina. Andehantsika hamaky ny Jaona voalohany toko 4:1-20. Jaona voalohany epistily zany resantsika zany fa tsy filazantsara akory ary amin'ny faraparany ery zany misy an'izany ato amin'ny baibolitsika. Jaona voalohany toko 4:1-20. Antsika hamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Ao indray voalaza ary zao ny didy efa azontsika taminy, izay tia an'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalahy. Hory kristiana namana obligation nge zany ny fitiavana namana. Rehefa tia an'Andriamanitra ianao dia tsy ataoko obligation fa sahala amin'ny tsy tiantsika loatra mantsy teny hoe tsy maintsy io. Fa lojika ny fitiavana an'Andriamanitra, ny fitiavana namana. Tsy misy olona afaka miteny hoe tia an'Andriamanitra kanefa tsy tian'izy. Ary ahoana ny lazany Jaona azy rehefa amin'ny epistily hoe mpaninona zany olona zany izy filaza marina aveo izy. Mpandainga izy filazany azy. Mpandainga zany, menteur. Mpamitaka zany. Fa raha misy olona tena tia an'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalahiny izy. Ary zany lesona faharoa ny meny Jesosy eto.
tato anatin'ity texta ity ny andininy indraisikoa dia nahay lesona ilay mpanoradalàna, nahay lesona tena hainy, ary tsy hoe hainy tsy anjery fotsiny fa fantany tsara ny hevitra zany. Ty mpanoradalàna io, teolojianina io, docteur de la loi io, mpampianatra io, ary fantany tsara zany fa hoy izy hoe mihoatra noho ny fanatitra dorana zany didy zany. Mamerina ny Hosea 4:5 izany texte izany, zany fampianarana zany, fa tsy fanatitra alatsadrano sitrak'Andriamanitra fa ny fahalalana an'Andriamanitra, ny fitiavana an'Andriamanitra, ny fitiavana ny namana. Ary tena marina zany voalazana ilay mpanoradalàna zany. Saingy verina kely letsika hoe tsy afa-panadinana ity ranamana ity, tsy afa-panadinana ilay mpampianatra. Ny valitenin'i Jesosy dia hoe ry mahafinaritra zany lazainao zany, olon-kendry ianao, saingy izao tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao, tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Zay mijanona ho mpanome lesona na mpamerindesona ihany momba ny fitiavana, rososona lazay ny soratra masina na ny didim-pitiavana, dia olona tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra. Akaiky nefa tsy tafiditra, akaiky nefa tsy tafiditra. Mahampatsiaro antsika ny tantaran'ny Mosesy zany. Nentin'Andriamanitra teny mohatry nebo, nasaina nijery ny tany mahafinaritra, ry ny tany izay holovainao, ampantovako ny Israely. Saingy naninona? Saingy naninona izy? Saingy naninona Mosesy? Maty teo izy ary tsy navelan'Andriamanitra niditra tany Kanana. Nitsiriritra fotsiny, nijery fotsiny. Ka tsy misy maniry ianao, tsisy maniry atsika. Olona akaiky fotsiny ny fanjakan'Andriamanitra, olona izay nitsiriritra fotsiny ny fitiavan'Andriamanitra, tsy tena kristianina fa endrika ivelany, mahay ny didim-pitiavana. Iza moa ny kristianina tsy mahay an'izany didim-pitiavana zany? Sao ry havana malala dia tsy mihevitra mihitsy hoe misy kristianina anankiray tsy mahalala hoe ny didim-pitiavana dia zany no fiainana kristianina. Mahay an'izany daholo ny kristianina rehetra. Izay eo amin'ny fampiarana azy no manahirana. So ihany fa ity andininy ity tsy mitovy loatra amin'ireo andininy izay namelezan'i Jesosy Kristy, na nanarany, na nitsiny ny fariseo. Satria azo antoka fa fariseo ty mpanoradalàna ity. Ty mantsy naneho fahendrena. Ka rehefa mandinika tsara n'izao texte zao ianao dia fanasana hiditra ny fanjakan'Andriamanitra zay efa tsy lavitra raha teo izy ity. Zay ny fizarana faharoa ao. Ity tenin'i Jesosy ity dia toy ny manaikitra ny fanahin'ilay mpanoradalàna mba anana fijery vaovao, toe-panahy vaovao, hoentina miaina miaraka amin'Andriamanitra ao amin'izany fanatanterahana ny didin'Andriamanitra zany. Ka toy ny milaza amin'ilay mpanoradalàna hoe aza mijanona eny lavitra eny fa midira, aza mijanona ny lavitra eny fa midira. Satria tena fanirian'i Jesosy raha teo ny ampiditra ny olona rehetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra io. Mamaky ny Matthieu 4:20 tsika eny andininy fahasivy. Matthieu 4:20 andininy fahasivy. Dia inona voalaza ao? Matthieu 4:20 andininy fahasivy. Ny amin'ilay fanasana makany amin'ny fampakaram-bady, rehefa tsy tonga ny nasaina, fa tsy mendrika ny nasaina, dia ny andininy fahasivy manao hoe ho makanesa ianareo any amin'ny sampanantalana, ary zay hitanareo dia asao amin'ny fampakaram-bady, zay hitanareo, zany hoe na iza ampitiro ao daholo. Afaka miditra koa ny fariseo, afaka miditra koa ny mpanoradalàna, afaka miditra koa ny mpamorehatra, afaka miditra ny fanjakan'Andriamanitra ny mpanota farahidiny, takan'ilay Jola teo ambony hazo fijaliana. Ary zany ny fahasoavan'Andriamanitra zay sokafany ho an'ny olona rehetra, omeny atsika zany, malalaka ho an'ny olona rehetra ny fanjakan'Andriamanitra. Marina fa misy teny ihany amin'ny Luka 7:20 teny 5:20 hoe maro ny tehiditra izy nefa tsy tafiditra, petsaka ny tehiditra nefa tsy tafiditra. Fa eto izy dia hoe asao avokoa zay hitanareo. Ravana malala,
matetika ny mahatonga ny olona tsy tafiditra zany fanjakan'andriamanitra zany mety mahatonga antsika tsy ho tafiditra ao dia ny tsy fahalalana loatra ny toerana misy atsika ao amin'ny fanjakan'andriamanitra io tsy hoe toerana seza akory le toerana hoe aiza ho aiza ny fanjakan'andriamanitra io tsika le io le tenentsika andavanandro hoe tsy mahalala ny situation antsika tsika ahoana ny tena situation antsika eo amin'ny fanjakan'andriamanitra aiza ho aiza ny périmètre tena misy atsika eo amin'ity fanjakan'andriamanitra ity misy olona betsaka mety tsy mahalala fa izy dia any ivelan'ny fanjakan'andriamanitra betsaka ny olona mety tsy mahalala an'izany izy angeka ny ivelan'ny fanjakan'andriamanitra ary misy ary rehefa tonga mihitsy ny farany re amin'le destination finale firesaka reo any vao mitonatona ny eo ambaravarana mandondona ody eo miteny amin'izay le ary an-trano hoe ahoana ozy izy tena fantatro ve nareo izy izy tsy fantatro nareo zay nge efa nanao an'izao hoe zay nge efa namoaka demonita amin'ny anaranao hoe zay nge efa nitory teny teny an-dalambe tamin'ny anaranao hoe zay nge efa nanao asa magaga tamin'ny anaranao lazaiko aminareo marina dia marina tokoa olona mitrerona ao anaty tranao fa tsy fantatro nareo mialambika anareo mpanao meloka zava-doza re zany re olona raha ianao ny angona tato-am-piangonana isan'andro vavaka manao an'izao zao rehetrehtra io manao ny asan'ny tompo manao an'izao zao ka misy miteny ianao tonga farany hoe tsy izy ianao mba hanahoana ianao mba hanahoantsika mampandiny tena mampieritreritra fa ny fanafodiny io aloha dia ny mahalala hoe aiza ho aiza misy ahy zay le hoe fandinian-tena aiza ho aiza ny toerana misy ahy zao zay ny zava-dehibe rehefa na malala inona ny vahaolana omeny Jesosy rehefa mijery tsara ny eo andininy farany io sika ao amin'ilay texte dia manome hevitra roa Jesosy mba hidirana ao amin'ny fanjakan'andriamanitra ny voalohany dia izao ny fampiarana ny didi-pitiavana fa ny didi-pitiavana dia varavarana misokatra ho ao amin'ny fanjakan'andriamanitra io misy tenin' Jesosy zay ary amin'ny Luka 10:7 rehefa miresaka ny amin'ny ilay Samaritana tsara fanahy dia ny famarana teniny dia io izy hoe mandehany ianao ka mba maninona izy izy mba manaova toy izany koa eo amin'ilay resaka fampiarana eo nge ny tena mahalatsaka antsika le fampiarana ahoana ny tena fitiavana an'Andriamanitra ahoana ny tena fitiavana ny namana ataonao ahoana ny ity tokoa an'Andriamanitra zay tsy hitany maso zay ny soratra masina zany tsy za mamorona an'izany nefa ny rahalahinao zay hitany masonao azy tsy hainao no mity azy ahoana ny maha-kristianina antsika amin'izany ahoana ny maha olon'Andriamanitra antsika amin'izany dia eo akaiky ny fanjakan'Andriamanitra ihany tsika fa tsy mbola tafiditra ao raha tsy tena mampiatra miaina an'izany kanefa izao ny fiainana an'io dia tsy vitanao io tsy vitako io tsy vitan'olona fotsiny amin'izao andeha ho tiako ny namako tsy mora ngere olona zany hoe misy olona mamelaka te hamainanao ka hoe dia avelanao fotsiny eo ny elony eo meo koa ny akavia efa nasiny ny akavanana misy misitona ny lambanao ity sotra ety na ary ambanimbany ary dia omeo azo koa ny lobaka ao anga dia moramora loatra zany ny mitian'ny olona zay mitsanganao fahavalonao na mananganao fahavalo ny fantatrao fa manaratsy ianao arisy manao an'izao zao zao saingy zay le tsy maintsy fioarana ary ahoana ny fioarana an'izay miaraka amin'ny Jesosy Kristy no fioarana an'izay fa rehefa tsy manana an' Jesosy Kristy ianao ao anatinao tsy mitoetra amin'ny finoana an' Jesosy Kristy ianao tsy hainao manatanteraka izany ry Paoly apôstôly ange mpanora-dalàna mahay manatanteraka an'io didy io ka hatramin'ny jetra fa nitaraina ihany indrisy olo-manitra izy anao nafaka amin'ny tena n'ity fahafatesany ity zany hoe tsy ala nitsovela eloko tsy ala tsy tena akaiky n'Andriamanitra ay lavitra an'Andriamanitra ary ka tsy tsika zany no ahavitan'izany raha tsy miaraka amin'ny Jesosy Kristy tsika io tenin'ny Jesosy Kristy io dia toy ny milaza amin'ilay mpanora-dalàna hoe ity akaikinao ity ane Kristy zay andrasanareo ity akaikinao ity izy ka ianao efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra raha mamony varavarana ho anao Kristy dia tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao fa izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana ary tsy misy olona makao amin'Andriamanitra raha tsy amin'ny alalany
ary io no tena tsy takatry ny fariseo sy ny jiosy matetika. Ny mahamaky azy dia ny andany asan'i Jesosy Kristy, ny anohitra azy, ary hitantsika manderana ny teksta ny filazantsara io. Fa tsy takany fa ilay Jesosy Kristy izay avy any Nazareta, izay manahirana ny sainy, na ny fiaviany na ny fianakaviany. Io no mpanokatra ny lanitra, io no lalana makany an-danitra, ny fanekena ny ho Mesia, no ho an'ny famonjena na ho an'ny Israely na ho an'izao tontolo izao. Ka ao amin'ny fanekena azo zanak'Andriamanitra io no hidirana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary hitantsika tsara ny lazain'ny Jaona 7:7, fa raha tsy ateraka indray ny olona ozy izy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Aiza no ateraka ny olona amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, izay niteraka atsika tamin'ny alalan'ny fahafatesana izy fitsanganany tamin'ny maty, ka dia tonga olom-baovao tsika ao amin'izany Jesosy Kristy izany. Tsy resaka moraly zany ny fanatanterahana ny didi-pitiavana. Ny kristianisma raha teo tsy moralista. Ao zava-mitsika zany. Zao atao, zao tsy azo atao, zao tokony atao. Tsy moralista tak zany ny fivavahana kristianina. Fa ny fivavahana kristianina dia fiainana. Zany hoe fampiarana. Ary hitantsika tsara ny teksta eto, misy teny manao hoe ary tsy nisy sanantany azo tsony. Zay le fahaizan'i Jesosy Kristy mampita ny afatra zay. Ny mifarana ny adihevitra fa manomboka amin'ny fampiarana. Ary zany no mahatafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra tompo. Tsy adihevitra lava. Tsy fifanandrinana. Na amin'ny fampianarana, na amin'ny inona, na amin'ny inona. Fa ny tena fidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fanombohana mampiatra marina ny fiainana kristianina eo amin'ny fiainana andavanandro. Ho zavatra azo iainana, ho zavatra azo tsapaitanana. Efa nolazaiko teto zany tamin'ny toriteny nataoko tamin'ny taom-baovao. Ho azo jeren'ny maso, ho azo isitrahana. Ka kasitrahan'ny olona an'Andriamanitra fa tena tia azy tokoa Andriamanitra satria tia azy ianao. Mampita ny filazantsara aminy ianao, ka tsy mamela azy eo amoron'ny lanitra, fa mampiditra azy eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy ilay mibahana tahaka ny fariseo tsika. Mibahana ny daholo ny lalana kanefa izy tsy miditra. Fa ilay manokatra varavarantsika, ilay miteny hoe midira avokory zanak'Andriamanitra. Midira amin'ny fanjakana izay efa voavoatra ho anareo hatramin'ny elabe. Ary zany ny fiainana kristianina, zany ny fiainam-piangonana. Ny fiainam-piangonana io nge manokatra varavaran'ny lanitra. Ny fiainam-piangonana io ane tsy olona mijariny eny ambaravarany lanitra fa miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, tena mifandray amin'Andriamanitra, tena miara-miaina amin'Andriamanitra, ary mampiatra ny maha zanak'Andriamanitra, maha tia an'Andriamanitra tsika. Ka dia mahireza ry avaka malala. Tapitra treo ny fotoanan'ny sakafo fa dia mahireza homana, mahazo homana, hampiaro iaino ny maha kristianina tsika. Aza mijanona ho kristianina moron'ny lanitra, fa kristianina tena tafiditra any an-danitra. Aza mijanona ho kristianina endrika ivelany, fa kristianina tena miaina marina ny fahamarinana ao amin'i Jesosy Kristy. Ho an'Andriamanitra voninahitra, ho aminao ny izany. Amen. Vavaka fandinihan-tena isika. Raha io misotranao zay fa afatra mazava nomeny Jesosy Kristy anay ny didi-pitiavana, ampiarina ao amin'i Jesosy Kristy, tsy amin'ny herin'ny tena fa amin'ny herin'ny fanahy masina zay manome hery anay.
hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ento ho amin'ny fandinian-teny zay, tsy hijanona ho kristianina eo amoron'ny lanitra, fa ho tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Aza vela ho lehilahy sy vehivavy mahay lesona mikasika ny didim-pitiavana zay, ary tena mahay zany, sange akaiky ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy tafiditra ao, noho izay tsy miaraka amin'i Jesosy Kristy. Ampio zay, ampahirezo zay, ahatakatra, ahalala, fa ao amin'i Jesosy Kristy no ahatanterahana izany. Ampahirezo amin'ny fanahy masina zay, andinika ny tenanay ka tsy hanamary tena foana, ho sasa foana ilaza hoe zay efa ao, zay efa izy, fa andiny teny isan'andro, ahatsapany mety ho alavirana misy eo aminay sy ianao Andriamanitra, tano tsy eo akaikinao ihany zay, fa ao aminao mihitsy. Dia mindra fo aminay enao, ary ampianatra anay ny marina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havana, ho antsika izay niaiky tokoa ny fahotantsika teo anatrehan'ny Tompo, ary nibebaka marina tokoa, mitsangana andre ny teny soa mahafaly atolotra ny Tompo atsika ho famelana ny helontsika. Fa hoy ny Tompo, na dia tahaka ny jaka aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia makatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Raha nanaiky sy mankatoy ianareo dia hihinana voka-tsoa amin'ny tany. Ambara amin'ny anaran'ny Tompo ary, fa voavela ny helokareo noho ny anaran'ny masina. Miderany Tompo. Amen. Sambatrani olona isa, voaverani eluni, si vasaruna ni fautani. Sambatrani olona isa, tisani Jehovah Eloka, aritsimisi fitaka nifanaini. Ho antsika izay voavela heloko dia andeha ambaratsika mpavy maso ny finoantsika araka ny fanekempinoana laharana faharoa. Isika minanao Andriamanitra iray, raitsy to mpanao lanitra sy ny tany.
Izao dia iaraka hitsangana ny firaisan'ny sampana hanao ny anjara irany firana fanampiny fa 7
Ry afaka malala tonga eo amin'ny vavaka fangatahantsika zao. Ny vavaka dia tombontsoa lehibe nomen'Andriamanitra antsika ary tsy adidy manandraikitra akory ny teny hoe mivavaka aza mitsahatra fa tombo-pahasoavana ka araroto zany angatao zay mba irin'ny fonao fa zay ho tonoany molotra ao sy irin'ny fonao dia tanterahan'ny tompo raha tonoana amin'ny finoana izany. Hivavaka sika. Mankasitraka anao zay tompo fa voarainay ny teninao, azonay ny famelan-keloka ary tananay ny finoana araka ny fanekempinoana zay nytononay teo. Misaotra anao zay fa tsy lehilahy sy vehivavy manjenjeny eny tsy manan-kialofana ara-panahy fa manana anao zay. Ary azo antoka ny fanananay anao ao amin'i Jesosy Kristy zanakao. Misaotra anao zay. Dia nomenao zay tanana handray ny fitahinao dia ny vavaka zany. Tanana ihany koa manolotra ny fangatahanay eo anatrehanao dia ny vavaka zany. Ampiraiso aminao ny fonay mba ho tafaray marina tokoa aminao zahay ka tsy hanana fisalasalana ny amin'izay tonom-bavaka ho tononay eo anatrehanao. Ary noho ny tenin'i Jesosy Kristy ary tsay amin'ny lalina kokoa ny aratinareo mivavah mandrakariva mba tsy ho reraka ianareo, mba hahery ianareo. Tenin'i Jesosy Kristy manao hoe mangatà dia omena, dodony dia voana, dia indro zahay sahy mangataka. Izay mba irin'ny fonay tompo, tononay amin'ny vavaka mangina zany, tononay amin'ny fanetretena ary lazainay amin'ny finoana. Miaino ny vavakay Tompo Andriamanitra eo. Reny tonom-bavaka ireny dia notonononay tamin'ny finoana tompo ary ampianaro zay hahay sy hatakatra ny teninao fa raha mivavaka zay dia handray zany toy ny efa nahazo sahady, toy ny efa nandray sahady noho ny finoana. Ataovy tanteraka aminay reny fa ny voatsinampy kelinay dia mahafindra tendrombohitra noho ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Dia vavaka izay ho an'ny marary rehetra atao anatin'izao fitandremana misy anay izao. Naiza naiza fianakaviana, misy any amin'ny CTC, misy any trano, misy any amin'ny toerana samihafa. Tratro izao aretina miparitaka izao na aretina hafa ihany koa. Vavaka ho an'ireny izay fa mpanasitrana ianao. Mitsabo ihany no ataonay, manome fanafody, manome an'izao sy izao, fa ianao ny tena mpanasitrana. Olona marobe nefa nositranonao ka mba ataovy iray amin'ireny ny mpanomponao ato amin'ity fitandremana ity. Naiza naiza misy azy. Vavaka izay erovanao ny mpanomponao rehetra eto amin'izao fitandremana izao. Arovy hatramin'ny antitra sy ny fotsifodika hatramin'ny kizy kely mbola eny an-dohan'ony. Ianao hiaro ny mpanomponao. Ary ho hita fa mitombo manodidina izay matahotra anao tokoa ny anjelinao masina. Ka na dia misy azy zany aretina dia miaro ianao fa mpanomponao reny. Taio ny asa mandrarahany mpanomponao rehetra eto amin'ity fitandremana ity. Ninina asa mandrarahany ka avy amin'izany dia ho velominao izy. Tsy hitsanga menatra ny mpanomponao
Andriamanitra manan-karem-pahasoavana ianao. Toy izany koa raha misy very asa, raha misy tsy manana izany, raha misy tsapa-sairanana, ianao no hanavitra an'ireny ry Tompo, ary ianao no itokiana efa hanavitra an'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny, fa Andriamanitra tsy mamandao ianao. Dia mivavaka izay ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra izay natsiaro manokana tamin'ity androany ity, amin'ny fitodiana amin'Andriamanitra ao ny fianakaviana izay mangatapitahiana fa nahatratra ny tsingerin-taona nahaterahan'ny vady, ho tahinao anie izany vady malala izany, ka tsy handroso fahanterana fa handroso hery eo anatrehanao, fa Andriamanitra mahery ianao ka modindray toy ny an'ny foromahery ny fahatany rano izay matoky ianao. Da io ny taona iainana izany mpanompon'Andriamanitra izany, ary edina hivarotra mba ho taona lava sy andro maro iainana anatin'ny fahasalamana izany. Vavaka izay ho an'ny isam-pianakaviana, ary mety misy anankiray amin'ireny fianakaviana ireny raha teo izay tsy maintsy hoentinay am-bavaka mba ho vady ray be fitiavana ny andifimandry eo an-trano. Omen'Andriamanitra fahendrena ahafahany mity ny ankonany sy mitondra ny ankonana amin'ny fahendrena. Omeo an'izay mangataka izany izany valim-bavaka izany Tompo, ka hanana ray mpianakaviana mitsoro eo anatrehanao, tsy manatsiny eo anatrehanao, mitary-dalana ny ankonany amin'ny fahalalanan'Andriamanitra. Ho tahaka izany anie ny ankamaroniny sy ny ankonana rehetra tamin'izao fitandremana izao, ankonana ho tahian'Andriamanitra satria manana ray mpianakaviana tahian'Andriamanitra. Tompo, matoky ianao izay amin'izay efa nangatahana teo anatrehanao. Apetraka eo aminao ty firenena ity, apetraka eo aminao ny isam-pianakaviana isam-batan'olona, ary tsy hoe miandry ny valim-bavaka izay, fa matoky tanteraka ny valim-bavaka izay ho raisina amin'ny finoana. Misaotra Tompo, fefa nahazo sady izay. Dia tinononay miaraka amin'izany ny vavaka nampianaran'i Jesosy anay manao hoe: rainay o izay ny an-danitra, ho masinina anie ny anaranao, tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ny ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Eo anan'io izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay ny eloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Azo valim-bavaka ny ianao. Fianakaviana vaovao, Rakoto Jaune, Maminirina, Tsir Marcel sy Rakotondrazaka, Tiavina, Marina. Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay ry zanaka malala, ary ty teny ity no ny teny fidinareo sady teny io atolotry ny fiangonana ho anareo, fa izay alehnao no alehiko, ary izay toeranao no toerako. Eny mihoatra noho izany aza raha tsy ny fahafatesana ihany no ampisaraka antsika. Ka dia tanterao tsara zany, tanterao tsara zany a, manaraka tsara zany, na makany Fort Dauphin dia makany keo anankiray, makany Frantsa dia makany keo, tsy mahazo misaratsaraka. Ka dia miaraba nareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay ry zanako malala, ary manolotra ity tenin'Andriamanitra ity, fanomezana avy amin'ny efitsika misotro fitiavana, fanomezana avy amin'ny Tompo, fanomezana avy amin'ny fiangonana manontolo, sady voaloham-pananana iombonana no tenin'Andriamanitra izay velomanareo sy ho zanakareo. Dia mitera fi tola sy fi tovavy. Tsy miteny hoe fito akory fa fio a, fa afaka tsikaravana malala. Misaotra anao zahay no ny amin'ny fahavitany fanambadiany reto zanakareto, nanangana tokantrano vaovao, tokantrano kristianina, hivelona amin'ny tenin'Andriamanitra ary ho velominao Andriamanitra, ka ilahatra ho anisan'ny fianakaviana manana maizy azy, na eto amin'ny fiangonana na eto amin'ny firenena eo amin'ny tany amamonina. Efa natsofina rano tamin'ny anarana ao izy ireo, ka mbola tsofina rano amin'ny anaranao Jesosy Kristy mba hateza tokantrano
ioropaka amin'ny finoana ary ho velona amin'ny fahamarinana. Izy mivady zay ho zanany. Voninahitra ho anao fa ny fiadananao an'ity tokantrano vaovao ity. Saotra tompo. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana izay iarabantsika ny mpitanina délégué sika ravana no zao natrarana zao taona vaovao zao. Koa asaina manokana ny biraon'ny fiangonana rehetra, ny filohan'ny sampana, sampanasa, asa, fikambanana iroso eto iaraka teraka izany fiarabana azy zany. Ny filombo miera ihany koa raha misy tonga eo azafady tompoko. Pasteur délégué, pasteur Randrimisata Roger, sady mpitandrina ao amin'ny FLM, FTKM, Salema vaovao. Tonga eto izy mantanteraka ny asana ny rano tompo azy dia amin'ny maha mpitandrina délégué azy. Ny teny entinay miarabanao tompoko dia araky ny hitantsika ao amin'ny Isaia toko fa 5:7 andininy faharoa mifaky zao amin'ny anaran'ny tompo. Androso eo alohanao ao ary andravina ny mikototona sy anorotoro ny varavarana varahina ary napatapaka ny hidy vy. Amen. Zany tena Andriamanitra zany no entinay miarabanao tompoko no zay nahatraranao zao taona vaovao zao ary fantatray fa tsy mora akory ny asa amin'ny mampitanana délégué fa sarota tokoa amin'ny mahafitondrana fiangonana maromaro azy. Eto moa zany dia fiangonana anankiroa no entinao Isotry Fitiavana sy Salema vaovao. Dia ny tompo tokoa ane andravina zay mikototona rehetra, andravina zay olana mety hitrango zany ary amahy ihany koa zay varavarana varahana mety mihidy ka anokatra zany ho amin'ny lalamarina tokoa isika Isotry Fitiavana no zany asanao zany. Koa mirary soa izay ny tompo hombanao hanome fahasalamana feno anao sy ny ankonanao indrindrindra amin'ny fanatanterahana zany asa zany. Dia ho ambinina nenao amin'ny asa rehetra zay tanteranao ary tanteraka zany asa zany zay mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia mirary soanao zay ary zao dia isy namana iray tondram-bavaka anao. Vavaka isika. Satranao zay ray ny amin'ny fitiavanao amin'izao fotoana ahafahanay mitondram-bavaka ny ray aman-dreny mpitandriny zao. Misatranao ny amin'ny taona nomenao mbola ahafahanay mivelona tokoa amin'ny sitraponao. Dia ny didy mpitiavanao tokoa ray no hitarika azy hitondrany fiangonana ahitanao. Dia ihany amin'ny fanatrehanao izy mianakavy ny ankonany manontolo ny fiangonana zay tarihiny koa ary ny fiangonana eto Isotry Fitiavana. Dia tononona amin'ny ankonany fiadananao Jesosy ny fahasoavanao manana ambiampy hitoetra amin'izy ireo ary izay tsirairay dia samy hitoetra amin'ny fanatrehanao amin'izao taona vaovao zao sy ny hoavy zay mbola omenao anay. Dia ny fiarahanay miasa eto Jesosy atrehanao toa ny fanahy mazoto mandrakariva izy ho izay fahasalamana hery avy aminao entiny mamita izany asa zany ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Dia amin'ny anaranao ray no anaovanay ny vavakay. Amen. Zao dia andalo eo aminao zany ireo solotenan'ny fiangonana rehetra ireo ary anolotra ny solombody akoho ho anao. Aorin'izay raha manana fitenenana ianao dia afaka mandray.
voalohany dia misaotra an'Andriamanitsika noho ny fantratrarana ny taona arabatra adrontaona tompokoa misaotra indrindra noho ny amin'ny fiarahantsika nysaotra an'Andriamanitra tamin'ny voalohan'ity taona izay diavintsika ity ary dia mahafinaritra tokoa ny tenin'Andriamanitra manao indre ny fitiavana izay tiavan'Andriamanitra antsika dia nitsoina antsika hoe zanany ary zanany tokoa isika dia misaotra azy noho ny fitantanany ny fiainantsika manokana misaotra nareo koa ry havana malala fa na dia tao anatin'ny fotoana dia foy azy zay no mbola ny raha miasa dia mahatsiaro anay nareo amin'ny hoe maharay aman-dreny sy zanaka eo fiangonana no maha hoe adidy manandraikitra ka dia makasitraka ny fiarabana izay nitarihan'ny biro fiangonana sy ireo tompona andraikitra rehetra teto amin'ny fiangonana dia samy ho arivotratry ny taona isika menakavy izany moa nitsodranotsika malagasy dia samy ho ten'Andriamanitra tompoka misaotra indrindra fa dia voaray zany ho voninahitra Andriamanitra ary entina mbavaka ny fiaraha-miasa mba hizotra tsara araka ny sitrapon'Andriamanitra misaotra tompoko. Zao no afatra ho antsika aza manana inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba mifisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Raisy ny tsodrano tononiko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy tompo sy mpamonjy antsika ho aminareo ny fiadanany. Amen. Petraka isika ry vavamangina soran'Andriamanitra. Dia ho anao Andriamanitra tokana sady endry irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Sanaka ary ny fanahy masina. Amen.